Isan-taona dia manokana andro iray ho an'ny kolotsaina ny Université eto Bevalala. Tamin'ny tendray mitoraka ny fomba amam-panao mampiavaka ny isam-paritra no nasongadiny mpianatra fotoana fohy talohan'ny fankalazana ny fetim-pirenena volana Jona arena ny fahasamihafana ara-kolotsaina. Fanamina mampiavaka ny isam-paritra anisan'izany i Mompera Taleny Umazis Madagasikara izay talera teo ny Université Agrosy Polytechnique eto Bevalala. Ny mpianatra amin'ny sampana FIFA na fimpina sy fambolena izay andiany voavina voaka fianarana no nampiseho ny famoran-jaza ho an'ny foko masikoro. Didi Potra savatse no ilazany azy Antoliara. Vao maraina ny andro andritana miredareda eo afovoan'ny tokotany dia mandihy manodidina azy eo ny reniny. Rehefa maty ny afo dia miazakazaka mankeny an-dranomasina maka hazo antsoina hoe laimboto. Entin'izy ireo mamonjy ny ray aman-dreny be ao an-tanàna na hoe azomanga, akatsodrano sy ny tahatahaka izany. Vita tapaka ny zaza dia raisina ankafaliana izy ireo lanjaina ny bararata izay paingorona vola eny ambony ho atolotra ny zaza. Ho an'ny faritany-Antananarivo nasongadiny ity mpianatra ity ny tantara mampifandray an'ireo tanàna lalovan'ny lalam-pirenena voalohany mankany Mandidy. Nambarany fa tanànany Arivo Latsimatindray andro no lasa hoe Antananarivo. Ny anatsimo ny tafika ka tafitany rano, lasa hoe ampita tafika ilay toerana rehefa tafitany rano. Eny an-dalana ny miaramila ambarany fa misotrosotro, mamo dia niantsona no ny arivany andro, mamo ny arivolahy. Ny hafa ny nefa izany tafarina ihany rehefa nitoy ny di, miarina ny arivolahy, miarina arivo. Lava ny lalana, nisy ny disadisa ka rehefa nilamina dia tapaka ihany fa iray ihany no mandidy rehefa tonga tao amin'ilay toerana fa tsy mizara roa, antsoina hoe tsy roa no mandidy fa iray ihany. Zay na tonga nanarana hoe tsy roa no mandidy tompoky lahy sy tompoky vady. Ho an'ny malagasy ny fahafatesana dia tsy hoe fiafaran'ny aina, ny razana dia tsy maty fa lasa hery miafina amin'ny tsinjon'ny taranaka. Mba hitoy anefa ny asina sy ny fitahiana dia misy adidy masina tsy maintsy efainy velona. Mivory aloha ny fianakaviana, eo no amaritana ny fandaniana sy hitadiavana ny lamba lando ety manaja ny ray aman-dreny niteraka izay tsy azo tsinitsoniavina. Loha maso omby no iantsona ny zokiolona mitazona ny lakile sy ny adidy, izy no miteny voalohany ary izay ataony eo no amaritra ny lanonana ray manontolo. Giadona ary ny andro lehibe, tonga ny ankolafitiavana rehetra sy ny vahiny avilavitra. Raisiny eo an-tanàna amin'ny mpanajana araka ny fomba mampanao. Dia miroso ny diabe makany avaravara-pasana. Amin'ny alalan'ny diiny zanadrazana nanaovan'izany hidirana amin'ny tontolo imbonan'ny velona sy maty. Ny vehivavy lolo lambalandy. Rehefa tonga ny lohan'ny trano vato, zanona mozika, mangina ny rehetra satria iresaka amin'ny razana ny velona. Alohan'ny amany izao varavarana masina izao dia mila mazava ny fotsika rehetra, mamoa an'ireo fitiavana sy anome fitafiana vaovao ary mifaly ane ny niteraka antsika. Dia sokafana ny varavara-pasana, avoaka ny razana, iny ranony iny e, dia raisina mikafaliana entiny taranaka mandihy. Ampifoina ny razana ary miroso amin'ny famonosan-damba avy eo. Vita izay ampidirina mpanajana ao am-pasana indray izy ireo ary akatona ny varavaram-bato. Ifandoritana ny tsiny ampifoina azy ireo. Famarana ny lanonina dia mitodika any amin'ny fasana ny ray aman-dreny lohamaso omby, mangatatsodrano sady manantitrantitra ny fandalana ny fihavanana eo amin'ny samy taranaka. Ary ho antsika izay tafavoreto kosa indray koa dia aoka isika ifampitatana ny fihavanana satria ny fihavanana no lova tsara indrindra napetaka ny radantsika. Misaotra antsika nanatontosa izao famonosana ireo ray aman-drentsika izao. Ho an'ny foko an-Tanosy kosa nampiainan'izy ireo teto ny fomban-drazana rehefa hanao tsangam-bato, ny atao hoe tarim-bato. Saika mitovitovy ny fomba malagasy rehefa hanao raharaha lehibe eo an-tanàna. Manatona ny ray aman-dreny be aloha ny zanak'ilay maty hotsarovana, mampahalala ny fikasan'ny fianakaviana fa hanao tsangam-bato. Mahilala anao ra raikitra ary fa ho ataony raharaha mila mijery mpahay andro anefa mba tsy hanolaka ny vintana. Rehefa tonga ny fotoan-dehibe vonoina ny omby, antsoina ny zanahary sy ny razana. Maty ny omby omena fafirano avy eo rasaina. Ny vehivavy asaina mandro ny hena sy mikarakara ny sakafo. Ny tovolahy kosa irahana andeha taribato. Marisaka ny fitariam-bato, lavitra ny lalana koa mety mijanonjanona indraindray miala sasatra. Eo no misy manao ringa mba hampazoto ny mpitarika vato. Kilalao fanaony faina raha teo ny ringa. Mandritra izany efa miomana ny vehivavy anatitra sakafo ho an'ny mpitaribato.
Tsanganary Nitsangambato tolorana fisaorana amin'ny fokon'olona. Ho an'ny foko sakalava, izy ny foko midadasika indrindra eto Madagasikara. Ny vodiondry no fomba mampanao nasongadiny teto. Anisan'ny dingana arahina ohatra, ny ray aman-dreny no mijerijery izay tiany vonanto. Fa mipresaka izy mivady, rehefa masaka tsara ny hevitra dia manatona ny ray aman-dreny ilay zazavavy tiany vonanto izy mivady. Mandeha ny dingy, tsy fanao ny mivarojanaka kanefa misy ny fomba fiteny hoe ady varotra sandaina vola mikarena sady fanajany zany no fomba rahateo. Safidina amin'ireo mpiray tam-po ao an-trano ny tiany mpangataka ho azo. Ty zao faravavy ty sandrina na ty bakoly ty santaka. Rehefa milamina dia mandeha mijery ombiasy izy ireo isafidy ny andro tsara anaovana ny fampakarana. Alakamisy tsinam-bolana teto no andro tsara ny tonoan'ny mpanandro. Omeny fanafody kely atao an-trano izy mivady, mandra-piandry ny fotoan-dehibe. Tonga ary ny andro malaza, entina razazalahy ho atorony ray aman-dreny razazavavy. Tokatokafana tsara mba hambabo ny fonony an-daniny. Mandeha ny fifankafantarana, fotopotorona tsara razazalahy raha toka avita didy ara-pianakaviana sy afaka amin'ny tsara ny zanany vavy. Rehefa milamina avokoa zany, aroso ny vola sy ny omby araka ny fomba. Dia ampisehoana tsirairay ny tovavy ao an-trano mandra-pahitana razazalahy ilay andrian'ny fony. Mbola tsy managny kely karaha io izy a. Reka tena tsara mihitsy. Izy zalahy iny le soa tena tiaky. Makatoeriny eo anilany ratovavy na ilay manangy tolorana rafozan'ny fanomezana kitaly no naran'iny firavakiny salorana lambahoany koa izy ho mari-panajana. Setrin'izany tolorany rafozan'ny razazalahy fitaovana koa ny vonantolahany ho entina miady amin'ny fiainana. Vita izay efa vonona ny fianakavian-dra zazalahy mitondra fanaka samihafa ho an'ny mpanambady. Koa satria efa natambatra io iray ny fianakaviana roatonta dia miara-paly mitsinjaka. Antsa no vakoka nentin-drazana tao amin'izany. Tatak'izay ny fombafomba rehefa hanao fampakaram-bady ny sakalava ho ireto mpianatry ny université ny Bevalala ireto. Manana fomba raisana ny antakarana, ny tsy miety ary ny sakalava. Ny tsakafary indray no naseho teto, fombafomba atao rehefa hanao voady hangataka zavatra mirazana eo anatrehan'ny tangalamena. Fangatahana zazakambana no ny talahoana teto. Raha toka tsy tanteraka ilay voady dia mety hisy loza miatra amin'ilay nanao ny voady ary mety maningitra ny aina hiafaran'ny fahafatesana. Noho izany saropady ity fomba ity ka tsy azo atao sangisangy. Tanteraka ary ilay vavaka na azo zazakambana. Ho tanterahana amin'izay ny vavana atao ifampanantenana tany aloha, voriana ny fokon'olona lotrona ny fanatanterahana azy. Mandeha makany amin'ny toerana ipetrahan'ny razana nangatahana fitahina. Ho atao amin'izay ilay zakafara. Mitsangana dadilahy na hoe pitanjininy iantsony razana. Mandray fitenenana avy eo ilay mpanao ny sakafara anome ireo tolotra araka ny fampanantenana ataony fa nahazo zazakambana. Vita izay dia vonona ny vatotr'omby. Ny vehivavy miosika, lehilahy kosa mitetsika ny omby. Ao ny mahandro ny vary, ao ny manamboatra talantahana bararata atao etazera. Ny lehilahy mametraka ny enomby ritra sy ny vary eo ambony talantahana bararata mba ho an'ny zamadiniky ndraiky ny tovolahy. Izay no antsonina zanaka avaratra hoe sorontsorono. Mifandrombaka hinana ny sakafo efa voamany eo ambony talantalana ny tovolahy. Vita izay dia mody ny tanana avokoa ny rehetra, mamonjy ny tranon'ilay olona tompony tsabora na tompom-pety. Dia mitoy ihany ny fety, fihinanam-be hafa koa ny any. Anaovana kabary fisaorana kosa na rasa volagna izay tsy afaka ho any satria lavim-podiana. Ho an'ny faritra Atsinanana, ny fomba mampanao amin'ny fangataham-bady any Antsianaka no naseho teto. Rehefa tapa-kevitra mifankaty dia mamonjy ny ray aman-dreny zazavavy ny ren'ilay tovolahy tsy idiran'ny rainy mihitsy zany fa any samy vehivavy sady ifampiresaka no hamaritra miaraka ny daty anaovana ny raharaha. Somary mamilafila ny tompotrano ka namandondona azy amin'ny vahiny dia miandry ny sitrapon'ny tompotrano pampandroso vao mahazo miditra. Midika izany fa mila faharetana sy fifandeferana ny fiainan-tokantrano. Rehefa niandry elaela teo zareo izay vao afaka nampandroso ny tompotrano. Na izany aza tsy tonga dia misosososo fa misy fomba atao. Amialaran'ny tompotrano tsy eo an-tokonam-baravarana ho fanajana amin'ny vahiny. Tsy vola fotsy no filazana azy io, ametrahana vola eo amboniny
ho takalo ny asina nomeny tompontrano ny vahiny mariky ny fahalalam-pomba avokoa izany izay vao miditra izy ireo na zany anefa tsy tonga dia mipetraka ihany koa fa mbola misy koa vola tolotra ho vidikaja ho an'ny tompontrano avy nandingana ny tsy vola fotsy dia akatoerana indray hipetraka ambony seza volamena ny filaza azy zay moa ny maherana azy fa efa vonona aveo mpianakafo sa mbola misy ny andrasana mbola misy ny andrasana mbola tsy eo rangabe sy raha fotsy be ny hoe rangabe sy raha fotsy be eto dia ny kafe sy ny mofo mbola rosoana sakafo maivana aloha ny vahiny alohan'ny resaka maro-panajana sy ny fihavanana vao iatomboka avokoa izany rehefa mangatabady ny sianaka dia tsy mitsangana fa mipetraka vitsy zay dia misy ny teny fampidirana na hoe vakivava fanomboana resaka ny dikany karazana teny fialatsiny raha teo savaranonando dia ampandrosoana raha zazavavy safidiana izay tena ho izy kolotsaina malagasy avokoa izany saika iraisan'ny rehetra rehefa tojo ilay iriny ilay zazalahy dia karakarain'izao baviny io zazavavy io tsy tonga dia atao anefa izany fa ametrahana toka satria tsy fomba ny mikasika ny loha sy mikasika ny vatana kanefa tsy maintsy ampiakanjona miaingo raha zazavavy mandritra ny fampiaingona ny vanantovavy dia mandroso zava-pisotro irahana miala etaeta ny fianakavian-drakalakely dia entina ny ambadika any raha zazavavy ampiaingona toetrany resaka teto nisy trosa hoe faina tamin'ny fifanarahana hoe ividianana entana labiary raika azo indray no santany eo fialantsiny alohany hanomezana ny vola vita ireo rehetra ireo zay vao lasa raha matokely manaraka ny fianakavian-dra zazalahy ho an'ny fomba betsileo kosa ny famorana zazalahy no nampahafantarin'ny mpianatra teraka ny faritany fianaran-tsoa ny famorana dia fampidirana ny zazalahy iray ao anatin'ny tontolon'ny lehilahy ijoro sy anao adidy rehefa lehibe tsy miditra pasan-drazana ihany koa ny lehilahy tsy voafora teo amin'ny taolo ny ririnina no vanim-potoana fanaovana azy satria tsy mampivoraka ny feriny atsika ka mora sitrana kokoa dingana voalohany mijery ny andro tsara anaovana ny didipotra rehefa tonga io andro dia efa voamana melo ny totovary sy ny famakina kitay hiatrehana ny fety diovina ny tranondrazana na hoe trano fototra ary amelarana tsihy dia metomboka ny kabary na sokela fanolorana ny toka sy fanolorana ny vary atao hoe vary mandeha saotsa vary efa narana tsodrano na saotra midikany sady fangataham-pitahina amin'ny razana agny magataka aminareo andriamanitra zay atao andrenana vary ariko aminareo ray aman-dreny zay mpanakaikiny agny agnampitany kilonga magataka ny tsodrano etometoboka amin'reny zay atao tovolaby ny ray aman-dreny ny marambe no fanapahana ny zaza koa misy ny feretany tory andrasana an'izany misy miaro tory ao amin'ny tranondrazana atao hoe fiandrasa-pototra ary ny vatandehala matanjaka kosa irahana akandreo fitaovana rehetra ilaina ho amin'ny famorana na rano mahery na rano tsy dikaimborona ny fary sy ny akondro alohan'ny famorana dia misy ny kabary na sokely lafy tsifandrano zaza sy fisaorana ny lehilahy mahery dia tovona rano ianao soasoa dia avita soa matsara mandiny rehetra mandritra ny famorana sy aoren'izay sy atrehan'ny vehivavy ny fanapahana an'ilay zaza atelina miaraka amin'ny akondro masaka ny tsitsy ka ny raibe na ny zokiola na ny ray niteraka no mitelina an'izany misy mitarika ira mivainty fahatanjahana iravoravoany rehetra dia mandeha ny kabary famaliana ana lena maseroalay mafo kinipodra zamy-salama kolaytsiny arangafo ny vola aloha vato malama ahitana fahaiza-miteny nikipotsaka ny vola mandeha indrana sary teny avokoa no amoana hevitra ho an'ny betsileo ankoatry ny faniona amin'ny fomban-drazana dia nisy koa fifaninanana filatro nisam-paritany sady fifantenana ny tovolahy sy ny tovovavy mahay milatro indrindra ny ompana amin'ny kolotsaina malagasy hatrany izany ny fitafy ny fahaizana amin'ny teny ankavoriana sy ny sisa samy naneo ny fitafy mampiavaka azy ny isam-paritra faritany toliara no nahazo ny voalohany faharoa Antananarivo ary fahatelo Antsiranana tsy moramora ny fanomanana manazava ny tanjona anaovana zao hetsika izao ny tompona andraikitra zany anatinanaovanay an'ity malagasy ity dia fanomezan-danja ny kolotsaina maha-malagasy satria betsaka ny mpianatra avy amin'ny foko maro isan-karazany manerana amin'ny Madagasikara ka rehefa tonga ny volan'ny malagasy ny volana jiona dia mankalaza manokana izay kolotsaina maha-malagasy izay sady fety-tsekolona ihany koa tamin'ity andiny fahatelo ity ampatsivina fa fianarana no atongavany eto izany hoe cahier sy stylo
ahoana ary nanomana andreny fitafy mampiavaka ny isam-paritra isam-boky ireny. Ho anay manokana aloha zao tsy maintsy hoe nafarana daholo le izy satria hoe arak'izay mba tena hoe anomezan-danja n'ilay andron'ny kolontsaina dia tianay mihitsy hoe le fitafy sy fomba avy any navoaka nanana teo amin'ny iray volana teo izay nanomanana ny fitafy raha teo moa araka ny teneniko teo hoe nafarana mihitsy ny reto fitafinay reto. Koa satria maro ny mpianatra avy eto Antananarivo natsapa izy ireo fa mahaliana azy ny hiaraka amin'ny faritany hafa. Anisan'izany ty tovolahy ity. Za avy eto amin'ny faritany Antananarivo fa nisafidy tany amin'ny faritany Betsimisaraka mba ahafantarako bebe kokoa ny fomba tany any sy ahaizako ny fomba amam-panao an'zareo indrindra fa teo ansehatra ny fampakaram-bady. Dia nafinaritra be satria mahita zava-baovao tsy fahita amin'ny andavanandro mihitsy ianao anatin'le izy. Marina fa amin'ny mankolontsaina azy dia misy manana talenta amin'ny fahaizana manao hosodoko ny mpianatra, sary vita amin'ny pensily hazo na ranty teto avokoa izany. Ty zao boritra natambatambatra na avitana azy ampianary natoraly teo ny teknika matianina momba ny fiompiana akoatry ny fambolena sy ny taozava-baventy. Isan'ny taona dia manao toy izao ny sekoly ary andiany fahatelo ity eto ity mihatsara hatrany hoy ny talen sekoly. Ny olona rehetra zany manao fety sekoly ohatra hoe ny mazisy Aparibe na tany Fianaratsoa Tsaramasoandro zany manana fety piaro dia hoe izy ary ny fety piaro ny Bevalala dia hoe Masondarezisy efa ny communauté fa manindra atao Masondarezisy sady iny volana Jona tsy mifanitsaka amin'izaniza sady tafiditra ao anatin'ny andron'ny kolontsaina malagasy sy ny volana malagasy. Lasa nitatra zany hoe tena kolontsaina zany aloha ny andro voalohany ny rehefa avy eo zay vao manao an'le nofokena amin'ny tapy-havanana satria mba fomba nay eto Bevalala moa zany sady mba miompy dia mizara omby mamono omby ray isa-taona zay dia nampidino anatin'izany zany kolontsaina sy ny fivavahana sy ny fifankatiavana dia tena tiana ankizy satria ohatrany hoe fety sekoly zany ny hafarany sady fanandratana mamalagasy zany mba hifangaron'ny foko samihafa satria eto moa zany dia ahitana ny olona rehetrarehetra hialana amin'ilay fitsaratsarana fahatany tsy fahalalana an'le toetra sy ny fomba tany sy ny fiteny zany indrindra ny fiteny le hoe miroko izy ny zareo fa rehefa azony iny zany mahafinaritra anazy dia mampitombo firaisan-kina sy fankatiavana be dia be aloha zany ny zavatra hita moa araka ny evanjely sy ny fifankatiavana malagasy fihavanana. Ilaina amin'ny fanabeazana ny tahaka izao ho mafy ny firaisan-pirenena sy ny fandalanan'ny kolontsaina isam-paritra arena ny fahasamihafana raha dian'izao dia biazana amin'izany ny tanora malagasy.